Amin'izao fanomanana fanadinana izao ny CPEA dia manolotra faradoboka ho an'ny mpianatra hanala BEPC sy hanala baccalauréat. Dia ny faradobokanay zany hitretena sujet izarana milaza adina izay mety hitranga ny fanadinana zany sy hoe tena fiomanana farany alohan'ny hatrehana fanadinana. Dia ny BEPC moa manomboka amin'ny alarobia ho avy izao 22 juillet ny cours. Maharitra 2 herinandro izy io mandrapahatonga ny 31 juillet zay vao tapitra. Dia ny baccalauréat indray zara vague anankiroa. Misy ny première vague manomboka amin'ny 27 juillet dia ny deuxième vague manomboka amin'ny 10 août. Première vague dia 2 semaines faharetany. Mianatra tabakandro afaka mifidy izy na hianatra maraina na hianatra hariva. Dia ny deuxième vague indray manomboka amin'ny 10 août rehefa voalazako teo dia mianatra maraina sy hariva. Dia toute matière foana moa ny atao satria atao aminay tsisy matière ambany zavatra izany fa important daholo matière rehetra. Ny toerana anaovana ny cours moa misy maromaro eto Antananarivo, misy eto amin'ny centre ville Anosy, dia Behoririka, Ankatso, Ampitatafika, Itosy, Andoharanfotsy. Dia any amin'ny région anankienina koa misy daholo Fianaratsoa, Tuléar, Majunga, Diogo, Tamatavy. Ny anay moa ny saram-pianarana efa nataonay mirary. Raha par rapport amin'ny rehetra aloha zany dia efa niezahana natao mirary. Ça a vu moa situation actuelle eto amintsika somary sarotsarotra dia efa niezahana natao hoe amin'izay mirary hoe takatry ny zara-mahadoaka daholo. Mila mpianatra amin'ny ankapobeny aloha dia hoe tsy famatorana ankizy angamba sy ny fahavarianana hoe variana manao Facebook, variana amin'ny zavatra tsy ny fianarana zany no essentiel fa zavatra ivelany. Ohatra hoe mandeha miaraka amin'ny namana, manao sipa. Dia izay zany olana kely mampatonga ny ankizy hoe somary latsaka ny voany. Raha ohatra ka hisoratra anarana dia afaka manantona ny plan cours CPE rehetra maneran Anosy rehefa voatanisako teo. Afaka makaty Anosy eto akaikin'ny BO Anosy kely. Dia eo Ankatso eo amin'ny Ariane 119. Dia any Itosy CEG Andranonahitra Itosy. Eo Ampitatafika eo akaikin'ny Sampanana Tsahadita. Dia Behoririka ao amin'ny BP Behoririka. Dia ny Andoharanfotsy ao amin'ny lycée privé La Flèche. Dia ny any amin'ny faritra moa tonga dia tsy zava-tsy CPE iray ihany any amin'ny faritra dia tonga dia manantona ny any faritra fotsiny.